Ditrambadiko. Sombintantara ny nosoratan'i EJA Sombintantara. Mpiara-mianatra izao sy voninkazo fahiny tao amin'ny sekoly ambony iray. Tovolahy somary sarika enatra aho, izy kosa dia jejozy kely izay, ary nahasarika ireo tovolahy maro tokoa. Tsara tarehy voninkazo, somary mangamanga izay ny fihodirany, olioly sady lava ny volony, ny masony dia baribary sy ny angalian'ilay nahary azy, ny orony dia tsara defy, ny molony dia toy ny voankazo mamy ka na dia ny mandinika azy miresaka fotsiny dia tena mahafinaritra ahy. Izy mihitsy ilay karazana vehivavy tena mendrika. Tsy be resaka izay ny toetrany, fa izy aloha dia jejo e. Mihaingo fatratra, azo lazaina hoe miavinavina kely izay izy, kanefa dia mahafinaritra ana dia ny mandinika azy fotsiny aza. Tsy lava izy fa ataony ny halavany. Ny fitafiny dia irony fitafy jeans ireny mazana, saingy maontina kosa. Tsy mbola nahita azy nanao akanjo fohy aho na fitafy mampierika olona ireny, ary anisan'ny mampiavaka azy izay. Maontina ny voninkazo, tsy tahaka ny soretina iliantia, izay mihevitra fa arakaraky ny fampiterahany tratrany sy ny fitombenany no iveriny hisarihana ny tovolahy tia azy. Mety misy tovolahy misary zoro amin'izareo ihany aloha e, fa mety ataon'ny zalahy fanalana sorisory fa tsy tiany akory. Tsaroako ny fihosanina nataon'ny loro izay hoe rehefa ny vehivavy letsy no saisay manao reny kavina boribory be, tia mampiteratera ny feny, ny fitombenany amin'ny pataloha mifinjifinjy, mampisokasoka ny tratrany, dia tsy vitan'ilay izany tazona ny eo amin'ny tokantrano. Manidina iny, tahaka ireny vorona ireny e. Aiza ve ko aseho izao rehetra izao ve letsy ny vatana. Nampisaina ahy io fitenin'ny loro io. Indray andro dia torina tao am-pianarana ny voninkazo ka nikarakara azy izahay mpianatra. Samy sahirana avokoa ny rehetra ka nandao ny hopitaly rehefa velona ny voninkazo. Fa izaho sisa no tavela tao. Izaho moa mandevindevitra sy tsy be atao firy ka nanolo tenany aminazy. Varenany resaka be teo izahay mandramaraina, ary teo ny nahalalako fa tian'ilay Sokajy taloha, saingy nisy raha ny tovolahy io tampoka izy ka izany hono, ary no nankarary fo azy sy nahatorana azy tao am-pianarana. Niezaka namitamby azy aho, ary tena tsampako hoe vao mafy ilay tovovavy. Nomboka teo no nanjary ny siro koa ny fitiavako azy. Nandritra ny fitsanonana teny amin'ny hopitaly dia lasa ny fandraiam-po be izahay, ka nanjary mpinamana be tsy nisy toy izany. Nifanaraka teny ary tsy tantoka intsony ka nambarako azy ny fitiavako azy izay nijery efa ela. Voninkazo ahoana izay ry sandratra? Sambatra ho ahy irony tsy hodrivotra fa miaina ao anatinao, dia sambatra irony lalankely lalovanao fa miavaka. Dia maninona? Aza mampime eo moa e, sady be resaka. Tena maritra milaza izany, fa ny fotoana izay nifankazahoantsika sy ny fandraisantsika teno dia toa nanova ny fijeriko ny amintsika. Tsy ampy ho ahy ilay antsoina hoe namanao fotsiny. Ohatray, vahoana ry sandratra, ohatra ny hafahafa izany fiteninao izany. Tsy ampy ahoana e. Izao ry voninkazo toa lasa tianao aho, diso ve aho? Mihanahany voninkazo, toa vaobaotra, toa lasa saina. Voninkazo fa maninona ianao no niaotra sa matahotra sa tsy mendrika ny fitiavanao aho? Tsy izany re, tsy izany ka, fa izaho ilay voatona be ny fitiavako, dia tena andinika bebe kokoa ny hoaviko aho. Eny ary vazivazy ny hafa aleo namana ihany. Izany moa sady natiako ny sory ny tanako ary niezaka hahazo azy aho, ka ny voatao an-tsaiko fa tsy handrebireby azy fa ndrao mampalahelo azy io. Nanomboka namboariko ny saiko, tsy zakan'ny lahy izy fa mahay izy miolona. Tovovavy tsara tarehy be sy mahay be io tokoa ve tia mantsara ny lahy izay zanaky ny olona sahirana. Ialahy tsy mbola nahavita fianarana akory.
tsy dia nihaona firy izahay nanomboka teo fa naleoko mihitsy aloha ny ala azy satria toa mitobotoboka be izany foana ny foko isaky ny hihaona izahay. Ny antsoahy an-tariby izy. Allo Sandratra. Salama kia, inona ny vaovao e? Sao mba afaka mihaontsika? Kinanjo no nihaona izahay dia izy indray ny toa nanakaiky be ahy sy nitozy tamiko. Vahoana ary voninkazo inona mihitsy no andrasandry amiko e? Noraisy ny tanako ary nataony nanodidina ny valahany dia niandrandra oroko avy taty amiko izy. Voninkazo inona ny dikan'izao? Fiesiky mifankatia izao ataontsika izao sa? Tsy niteny voninkazo fa nataony molony ny molotra ary izaho ilay vaobaotra sambany vao nanoroka vehivavy iny dia toa nampianarina. Nifanoroka naharitra izahay ary teo dia nifankatia sy tsy nifankafohy ka telo volana tao aorian'io fotoana io dia nanapa-kevitra aho fa hanambady azy. Ifarina raha teo ny fianarako ka nataonay aloha ny mariazinay dia namita ny fianarako aho. Tiako i voninkazo ary tsy nisy mahasakana anay ny tsy fankatia na dia ny reniko aza satria somary kivikivy ihany izy tamin'ny fanampahan-kevitro ity. Natao ny mariazy ary izahay moa fianakaviana tsotsotra ihany ilay tokana hono ny dada kanefa tsy mifandray tamin'ny mihitsy ny fianakaviana ary neny koa dia vavy tokana, izaho moa lahy tokana ka tsy nanana olona saina marobe izahay. Ny hany ny andeherako dia nisy dadatoa izahay atao hoe silibera izahay zanaky ny dadabenay tamin'ny vazaha tany Andafy ary dia akaty Madagasikara sy naniry mafy fitehizery ny fiaviany ka nomeniny ihany adresiny ka nifandray taminy izahay tamin'ny alalan'ny internet. Hafaliana moa ny dadatoa silibera nafantatra ahy ka dia nanome vola hanaovana mariazy izy ary nifandray matetika izahay mianaka. Tsy niteraka dadatoa silibera ary efa maty ny vadiny. Nifankatia izahay sy voninkazo ary izaho dia lehilahy tena nanaza azy fatratra tokoa. Voatery nandeha niasa tany Toliara aho. Raha ny tena marina dia asa mba tsara karama io asa io. Izahay roa moa dia tsy nifankafohy ka nikasa andeha hiaraka ho an'ny beloha androy. Rehefa natao anefa ny fandiniana dia sarotra ho an'ny voninkazo ny asa any fa tsy maintsy hiala amin'ny asany ety izy. Ny fianarany moa dia nohotohizana. Tsy nampaninina anay ihany izay fa ny karama mba netinety fa teo amin'ny hopitaly raha sindra marary ny tena tsy nety taminay ka naleonay ny sarany toerana ihany. Tao amin'ny reniko no nitoetra voninkazo. Nilamina sy tsy nisy olana ny fiainana nandritra ny 3 taona ary efa marina ny asako tany Belohandroy aho no indro ny antsoahy neny. Salama ve ianao anaka? Endry neny, salama tsara ary ianao? Eny tsy maninona aho anaka fa malahelo. Fa ahoana? Inona mampalahelo anao? Ny vadinao dia misy mitantara aty amiko fa manana fifandraisana amin'ny olona. Efa 3 volana izay ary niezaka aho mba tsy hino foana nefa dia nio voatrandrako mihitsy izy ireo niaraka ny sakafo tamina toeram-pisakafoanana ary toa ireny mpifankatia ireny. Dia toy izy hoe menatra ho anaka, maolona manana ny hasiny eo amin'ny fiarahamonina aho. Ankehitriny tsy mahajery ilay mpiara-miasa amiko izay nahita azy ireo sy nitantara tamiko. Ary tsy nahatiny aho, ny tao an-tsaiko aloha dia ny hanamboatra ny sainy neny. Neny asa malahelo izany ianao. Izany tsy maintsy tonga aho handamina ny zavatra rehetra. Iny tonga avy aty izay angamba ny mety anaka. Eny neny ho avy aho ary izao aza miteny na inona na inona toy izy toy ny tsy misy ninona mety ve aky neny? Eny izaho aloha tsy afaka hitsika be aminy fa hialako tsiny aminao fa angina aho izay ary velomany zanako. Eny neny aza miteny fotsiny izay no angaveko aminao. Eny anaka, narary ny lohako toy ny sosoan'ny tapohan-drano aho, tovery saina.
Niantso azy avy hatrany aho fa tsy nisy namaly ny antsoko. Noho ny tonga ny arivo dia tsy afaka ny fampiantso izahay, toy izany koa ny ampitso ary toy izany koa ny andro fahatelo. Toa vao maika aho lasa natahotra, zaho sanatria ary ka tapahany koa ny aminay dia sain'ny voninkazo ve hoy ny teboteboko. Ny andro fahaefatra dia nasiaka aho sady niavinavina rehefa nahazo azy. Tsy taitra koa izy fa toa nangina sy niaritra ny tabatabako ary samy nangina izahay avy eo. Niakatra an'Antananarivo aho ary tonga maraina be. Fa misy inona? Hoy aho, efa henoko avokoa ny zavatra rehetra fa ny vavanao miteny sisa andrazako. Inona andrasan'ny sery? Hoy voninkazo toy ny tsy manatsiny. Ka ianao sy ny lehilahinao, sainao ve? Vitanao a? Nibanjina izy ary tsy niteny. Afa-baraka ny tokantrano, afa-baraka aho, afa-baraka neny. Hoy ny fivatravatrako. Lazao ahy izay marina fa misaraka isika, tsy melanao aho. Iza na nitsahanao ahy. Niondrika voninkazo toa lasa saina. Nitrerona aho sady mbola nandronjona azy. Feno ny hamorotako ka nivoaka ny trano aho sady natezitra ahy hidy fahanginana. Mena rana tokoa ny vehivavy. Niverina niditra tao an-trano aho rehefa toa nivoaka ary nangataka fitenenana tamiko izy. Sandratra, aoka ianao itony. Ie, dia lazao izay lazaonao fa miandry aho e. Nifanena tamin-kiry aho ilay nankarary ny foko fahiny ary lasa nioam-bevy izahay satria sambola tena tia. Aoka ianao tsy hanometsiny aho satria fantatrao na azo ahy. Amiko nafandroany aho ary nanontany azy. Inona ilay nioam-bevy? Mananjanaka aminy aho Sandratra ary efa 2 volana izay. Nivoaka ny trano avy hatrany aho, hitandremako ny tenako tsy hanaonao foana. Niezaka nanka-rivotra aho aloha, nivoaka rivotra tsara ary nitamerina tamiko ny resaka ifahiny. Izaho ilay naza taminy fa ahazo azy foana na inona mitranga. Izaho ilay niteny taminy fa ho eo foana aho na amin'ny mora na ny sarotra. Tozy ny sarotra tsy fiainany, resy izy, lavo indray izy. Navelany aho. Ny tokantranay hanao ahoana? Ny vava-baraka hanao ahoana? Ny fiainako, ny hoaviko. Nankao amin'iny aho ary nilaza fa sy tia haino resaka momba ity vatiko aloha na dia vonona hitantara resaka lavabe aza ineny. Ny famahomao tao an-doha koa ny hoe ahoana ny asako raha misaraka izahay. Ahoana ny hinjerevan'ny lehibe koa izay mangala fisaraam-panambadiana. Rehefa nandinika ny fiainanay aho dia aleo hiara-monina izahay saingy tena amin'ilay fitenenana hoe hiara-monina. Samy manana ny efitrano ary ny trano miraisana. Izy moa niasa ka samy niantoko ny sakafonay izahay ary mifiarahaba isa-maraina. Tsampako menamenatra izy, izaho koa nanakamo sy nampiseho fiavonavonana. Izy indray toa lasam-borona sy manjoretra avavy izany. Ny alehibe ny kibony ary nanomboka ny arabanay mivady ny olona tahaka ireny hoe zanako ireny ity ao an-kibony. Natezitra ahy sady natofoka ainy nahita izany ka saika roboka tao anaty famoiza-po ihany aho. Ny magaga ahy anefa dia nahoana aho tsy mahavita mamaly faty azy. Marobe ireo vehivavy tao am-piasana azoko niarana vokona sy nitositosina. Mbola mademoiselle ny ankamaroany ary ny sasany aza moa dia miandry teny kely fotsiny dia mahavita manambitamby ahy sy mampifaly ahy amin'izay ilaiko. Saingy ny lehilahy adala ary tsy mandinika ny tokantrano manaiky mivarilavo amina olana any amin'ny fitsangasangana sy ny fimamoina ho ny eritreritro. Satria mety hanome olana vaovao indray ny fampidirana olona anaty fiainana ka hanimba zavatra. Tsy fombako ary tsy vitako izany andoto tena anaty fitsangatsangana izany kanefa sady tezitra ny voninkazo aho no misetra azy.
Indray andro dia tazako nitomany irery izy, tsy nidirako anefa ny olana fa naleoko nanamboatra sakafo tany an-dakozia, ary ny mahagaga dia mbola vatrako ihany ny mamela sakafo azy eo ambilany ka iny no hohaniny rehefa hariva, fa ny atoandro izahay samy misy sakafo any am-piasana. Nanatihady ny fiainany ihany anefa aho ka niezaka nanontany namany akaiky, ary io namany io no nilasa tamiko fa nisaraka tanteraka voninkazo sy kely ilay rain-janany, satria manavady aman-janaka kely ka tsy dia anan'olona amin'ny sahisaza ivelan'ny tokantrano izany, sady tsy mahavoy ny tokantrano kanefa hono samy tiany izy voafavy. Rondro aorana eno izany, fa ialahy tia tena, nivadin'olona alainy lahy sady iterahany ialahy, dia ny any lahy tsy voiny ialahy, lehilahy motraka tsy ratin-tsaina, mpanimba fiainan'olona. Dia fandramatra mafy amin'ny kery io aho hanao iray sy iray mihitsy raha sahy izy, kanefa toa fandaniam-potoana sy fampitomboana olana ihany izany, fa naleoko ny tony sy nangina. Misy ary ny Jesoa famondrapo izay ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, malaza be izy io ary maro ny tokantrano misy azy. Nandohalika ny vavaka mangina tamin'ny Jesoa ny olana setraiko, ary nametraka tamin'ny manontolo ny ahitana vahaolana. Inoko makoneny ny tantara tamiko matetika fa tena zava-dehibe tokoa izany mahay mamindra fo izany, ary raha misy olana dia ny famindrapon'Andriamanitra izay mirakitra fa olona sarobidy no niantorahany ka nahafahany niatrika ny fiainany, satria raha araka ny fitantaranany eny dia tsy mba fantany hoe nakaisa marina ilay raiko niteraka ahy, fa vao ray volana aho dia nanjavona eo raiko ka dia ineny irery no nitaiza ahy, ary mba nihinana sy nitafy tahaka ny olon-drehetra izahay, ary navidy tany sy navita trano koa azy ineny, ary nambarany fa raha ny herin'ny tenany dia tsy efa n'izany rehetra izany. Indray andro dia nametraka taratasy teo ambaravarako voninkazo, sandratra mamela ahy, ary na inona vokatr'izao hatsoako izao dia hozakaiko fa fahadalako. Ny zavatra angaveko anao dia mamela ahy, tsy mendrika aho nefa kosa manome toko fa tsy androa tsy antelo amin'ny fiainako avy raha mbola tafaraty isika, na hosaranao tanteraka aza aho. Hiteraka ity zaza ity aho, ary aoka re tsy hanana tsiny aminao mba hanamora ny fiterahana azy. Vao namaky io soratra io aho dia tahaka ny tsy tantiko izy ho very, toa tsy tantiko izy hiaraka amin'olona hafa, toa tsy tantiko ny hoe hilaozany. Afaka andro visivisy dia nisy nandondona ny varavarako, somary gaga ihany aho hoe iza koa izany, kanefa azoko an-tsaina fa tsy maintsy voninkazo. Sandratra marary aho, novohaiko ny varavarana, ary io izy efa mitongilana eo am-baravarako sady mitatana ny kibony, ny ranjony toa misy rano tete. Sandratra, anga ho teraka aho, sandratra, angamba ho teraka aho, vonjeo aho sandratra fa marary aho. Tamin'io fotoana io dia nandeha tany amin'ny namany iny, efa ho tapabolona izay ka izao rery no niaritra izay nitranga. Nikarakara azy aho, nitondra azy teny amin'ny hopitaly, ary efa trano dia niditra ny efitrano fiterahana izy. Fotoana visimonja dia injaona izy fianjaza nitomany inoko manankoako. Asa re fa mitomany aho, toa nentanentana be ihany ny foko, toa dia hita ilay zazakely aho, iny fa na dia tsy zanako aza dia toa nikeny fanaiko fa io zaza io. Nivoaka raha sazy niarahaba ahy ka vao mainka nentanentana be ihany ny foko, toa ranomasom-pifaliana, ranomasom-pahoriana, tsy haiko intsony ny milaza azy. Niditra ny efitrano fiterahana aho. Arabaina ianao ny voninkazo? Le papa onjira hoy ny dokotera fahazana mipiteraka, ary namaika moa dia nijery ilay endrika ao ilay zazakely tsy manan-tsiny, toa tiako sahady.
Ny banjanay voninkazo toa menamenatra, toa falifaly, ary ny teny moramora hoe izay anarana tianao no atao anarana. Norasiko ilay zaza, nofiniko ary niangavany Andriamanitra aho adio ny foko manoloana ny fahadiova-po ty zazakely mafantifanty ity ary tsy mendrika akory ny adezerako tamin'ny Ditrambadiko. Sandratra, mifoazy ianao aty fa misy vahiny. Taitra tampoka aho, indro voninkazo falifaly manafosafo ny endriko no tazako. Natory be ianao fa andao isakafo e. Indreny fa tonga ineny sy kaloy sady izao koa misy vaovao tsara be. Vaovao inona? Nibidibitsika tamiko izy. Hanina zandry kaloy zanatsika. Marina tokoa ve izany ry voninkazo? Ay moka efa tantara talohan'ny ainako iny tafiditra tanatin'ny oviana. Raha momba any voninkazo mantsy dia tanteraka izy, tena renim-pianakaviana Indrobe taty aoriana. Ikaloha izao 12 taona, tonga avy any amin'ny fialan-tsasatra izy, miazakazaka sady namiana ahy. Dada, tiako ianao, nalahelo be anao tany amin'ny fialan-tsasatra. Izany ve anaka? Ny famiana izahay sady norokoroan'ny lohako.